anio ny tapany fahatelo erana Maître Bernard sy Barry dia rasina alika powerbull na bull hoy ny sasany. Somara-piavaka ity tapany fahatelo ity ny fandrenesana ireo karazana astuce momba ny fiompiana alika zarain'ny Maître Bernard ho antsika. Ka dia manasana indray ary izahay anaraka ny tohiny izao fizarana fahatelo izao. Maître Bernard, araka ny fikarohana izay natao ihany koa dia afaka miady na hoe mifanandrana amin'ny liona ny boribola. Marina ve izay? Eny tompoko, raha ny tantaran'ny alika moa zany tsy hoe tany indray ny poirana alika anankiray, tany indray poirana alika anankiray. Raha hiteny fotsiny tsika zao hoe American staff ohatra dia tsy hoe alika atao Amerika izany. Teny koa tsika hoe boerbola dia tsy hoe alika ny Afrika Atsimo izany, fa ny boerbola zany dia ny Hollandais no tena nitrandraka n'ity boer ty, fifangaroana alika anankiroa no nazahoana n'ity boer ty. Raha izay ny tantara lovatsofina sy hoe tantara marina tamina boky zany name an'ity boer ty. Ary raha izay vaovao izay fampitam-baovao azo zay ary dia hoe misy rasina amin'ny stafy amin'izy ity. Dia nisy fotoana nisy liona dia ny boer niady tamin'ny liona, fa tsy boer ray fa boer maromaro, ndray manosika dia ndray miataka, ndray manosika dia ndray miataka, dia mipetraka io tantara io hoe afaka mandresy liona ny boer. Fa misy aloha hoe chasseur de lion. Ino moa izay race izay? Ny chasseur de lion dia surnom-ny Rhodesian Ridgeback. Ny robe na ny lokony ohatran'izao, fa eto misy crête na contrepoil zay eto. Dia io tena chasseur de lion mihitsy, tena natao amin'izay mihitsy. Rehefa fantatra hoe misy liona ary dia mandefasana chasseur de lion anankitelo dia azo io liona io. Tena mahay miara-miasa izy, zay ilay izy. Asy antaniko kely izay mihitsy, misy fotoana ohatran'ny hoe tsy mahandro aing'izany Barry dia mitsangana ianao dia ahodina kely izy. Inona ny dikan'iny? Ny antony ny lalàna iraisam-pirenena ny amin'ny fampianarana alika, dia ny alika dressé dia tokony ao amin'ny à gauche foana. Dia tsy mahazo aina io alika io raha vao tsy parallèle amin'ilay maître satria izay no nampianarina azy. Raha izay faharoa, i Barry dia alika lehibe, akaiky kokoa an-tany izany zao tantsika aviorana dia somary sorena izy mijanona ela be eto, dia mampiasa vatana kely izy. Dia tsika nefa hoe ajaina le jery makany dia ahodina makany izy dia very hendry be izy. Nanahoana ny famolahana any Barry na i Totosy izay alika samy miraisanao avokoa? Ie, niaraka niraisana moa zany izy roa lahy ireo tamin'ny voalohany. Tamin'izay ny tanjona dia hoe ahoana no ahafahana hiara-iaina amin'ireto alika reto tsy misy accident, tsy manao sangy mahery miara-miaina amin'ny olona rehetra. Dia raisina voalohany aloha Totosy, efa teo amin'ny 30 minutes teo izy vao nety niaraka tamiko niaraka amin'ny kolesilesy. Dia ohatr'izay koa Barry adiny iray vao tafaraka izay roa lahy, fa tena boky izy, za tsy hadeho izy. Dia nampiasaina teo moa ny fahaizana izay ananana, nampiasaina ihany koa ireo tambitamby sy ny ana samihafa. Dia izao tonga amin'izao tanjona izao farany. Sarosarotra kely zany tamin'ny voalohany raha hoe izay no ilazana azy. Ny alika ve raha ohatra hoe tsy mety ohatran'ny hoe midongy teo hoe za tsy handeha ka forsena, mety hisy fiantraikany amin'ny fitondran-tenany ve izay? Le hoe fitondran-tena eo ihany, fa le toetrany ankapobeny mihitsy miova raha ohatra ka terena izy. Raha ohatra manko adikantsika teny mazava fotsiny le hoe dressage dia ohatran'ny hoe zavatra mahitsy dia dressenao iforotra. Fa raha ny tokony ho izy ataontsika hoe vondrona raingeza be le hoe dressage, fa ao anatin'izay ny hoe éducation dia éleveur, izany hoe misy fanabeazana sy fitezana ao anatin'izay dressage zay. Fa misy kosa nefa izay zavatra hoe tsy maintsy terena mihitsy, ohatra hoe efa mahay eto izy dia terena izy hifankahazo amin'ny toerana anankiray mitabataba, mety tsy zaka ny sainy fa ianao no manery azy hoe tsy maintsy eto aloha tsika. Zay zany le izy. Eo amin'ny resaka sakafo somary gourmand ve izy ity sa hoe mihinana sakafo normal tsara? Oui moa milamina kokoa izy zany misakafo, tsy le miraparapa be le kitraokitraokitraoko fa tena miadana tsara. Raha misy alika hafa manantokantona anazy, ahoana ny zavatra mitranga? Raha ankoatran'ny ato an-trano aloha dia tsy ho avela mihinana mihitsy eo. Fa raha izy roa lahy dia mifandefitra izy
matetika moa rehefa misakafo zalahy dia vilia anankiray lehibe eto dia vilia anankiray lehibe ery dia miara-mihinana amin'ny indray eny zalahy dia miaraka mihinana ery indray dia rehefa hitany amin'izay hoe miakely izy dia samy maka ny ambiny amin'izay izy zalahy samy maka ray avy